Na azo lazaina ho nizotra tao anatin'ny fitoniana aza ny fifidianana satria tsy nisy ireo tranga korontana tena goavana dia nisy tranga nampiahiahy toy ny teti-dratsy ara-pifidianana ankoatra ireo tranga ninena nikipina ny alohan'ny tena fifidianana. Toa tsy dia rototra firy tamin'ireny ny CENI sy ny HCC ka asa hanao ahoana ny tohiny any amin'ny amoahana ny vokatra vonjimaika sy ny vokatra raikitra izay azo antoka fa ho betsaka ny fitoriana handeha. Raha ny sary mitranga betsaka ny ahiahy. Tsy nofanina tsara ve ohatra ireo solon-tenan'ny CENI isaky ny birao fandatsaham-bato sa tetika efa voaomana matoa misy ny fitanana antsoratra na PV nasaina nosoniavina mialoha ka sanatria izay tiana hosoratanao no atao avy eo. Mazava sy mangarahara ve ny isan'ny PV manirana ny nosy sa misy fiandry izay mety ampiasaina hanatsimbadiana vokatra? Nahoana ohatra ny PV tokony ho amin'ny distrikany Betroka no hita tamin'ny birao fandatsaham-bato tetsy Anosy sa efa fantatra fa ambany ny taham-pandraisana anjara any dia aleo ampiasaina teto Antananarivo ka sanatrian'ny vava hoenty manao kajy maloto? Tranga isan'ny nampiahiahy ihany koa ny fisian'ny kara-pifidianana marobe izay tratra tany amin'ny olona izay ahina ho vokatry ny teti-dratsy miainga tany amin'ny fanoloana ny sifim-pokotany izay betsaka ny tranga nanaovana izany mialohan'ny fifidianana. Ho tsotsorina sy ho amavanina amin'ny azo raisina fa tsy mitombona ka ampandresena kandidam-panjakana tahaka ireo efa niseho teo aloha ve? Tompon'andraikitra feno amin'izay mety tranga ao aorian'izao ny HCC sy ny CENI raha sanatria ka miseho ny korontana samihafa izay mety ho fipoahana eto amin'ny firenena eo anatrehan'ireo tranga mampiahiahy ara-pifidianana samihafa. Ireo zava-nitranga sy tsy fanarahan-dalan'ireo izay ampahany fotsiny dia mametraka ahiahy ny amin'ny amikeny rehetra izany fifidianana izany, hanananay pirofo dafolo izany. Tsy afa-po ny amin'ny fizotry ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana omaly ny kolonela Ramboasalama Emilia. Raha ny fanambarana an'Antoany anio dia marobe ireo toe-java-nisy sy tsy fahatomombanana ary tsy fanarahan-dalana ny tranga ka mampisy ahiahy. Maro anefa ireo toe-javatra sy tsy fahatombanana ary tsy fanarahan-dalana ny tranga sita tany amin'ireo birao mpifidianana marobe toy ny ady saritaka, ny fisian'ny kara-panondro sy kara-pifidianana santoka, ny fivezivezena ny elanelan'ny birao pokotany sy ny birao mpifidianana ataony andehan'olona mpomba kandida atolotr'ireo vondrona politika, atolotr'ireo voavonona politika, fisiany andehan'olona ampidirina hifidy kanefa tsy manana kara-panondro, fisian'olona mitsena mpifidy sy manangon'olona any ivelany ary mitondro izany hifidy avy eo, ny fanombohana fifidianana kanefa tsy misy lisitry ny mpifidy, ny fahatapahan'ny jiro mandritra ny fanisana ary ny tena zava-doza dia ny fifidianana vola ny safidin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny bulletin précoché tao amin'ny birao maro. Ohatra fotsiny stylo feutre no ampiasain'ny CENI kanefa stylo aby no atsangana amin'ny fanisana, misoratra amin'ny fanisana zany. Tsy hanaiky ny halatra moa izy ireo fa hiady hatramin'ny farany ka hametraka fitoriana eny anivon'ny CENI sy ny HCC ny mba handraisan'ireto ifarany andraikitra mifanandrify amin'ny toe-java-misy. Tantandalany i Madagasikara, areoko fantatsika fa fototra ifaharan'ny firenena demokratika ny mahafanjakana ny fanjakana ny fahefana mpanao lalàna, ko apetraka ny fanontaniana hoe tena safidin'ny vahoaka marina ve ireny sa nosandaina vola sy nahodikodina na noterena. Dia izao tsika ny zava-dehibe dia hoe tsy nindroso tamin'ny ady an-trano, tsy nindroso amin'ny raha latsaka ny firenena fa tsy ny hoe mizotra araky ny tsy fanarahan-dalàna akory ny fifidianana. Ireo zany mbola tena ao anatin'ny ady fifanenjena foana raha ny tena izy, kanefa ny rahantsika mahita koa fa miakatra ary mitombo tsikelikely ireo olona zany izay ohatrany hoe milaza fa leo andreo olo ireo ary tsy manana fironana makaiza dia ireo ataontsika hoe indépendant zany, mehitatsika koa fa miakatra koa izy ireo. Ny zava-dehibe dia ny hoe tsy niditra tamin'ny ady an-trano isika hoy ny antoko politika FLN fa tsy hoe ny tsy fahatomombana ny fifidianana akory. Mbola hita ho mibahan-toerana ny hery politika lehibe anankiroa izay nifanandrina tamin'ny taona 2024 hoy ny mpandrindra nasionalin'izy ireo Lada Jean Pierre.
zay de efa nilaza tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy misy fiovana ny fifidianana eto Madagasikara raha mbola io rafitra mitoetra am'izao io sy ny fepetra entina hitondrana ny fifidianana misy am'izao io no hitondrana ny fifidianana eto dia tena mandeha amin'ny tsy ara-dalàna foana, mandeha amin'ny alabaty foana ary rehentsika omeny ireo tsy fanarahan-dalàna sy ireo alatralatra rehetrarehetra efa no tenenina hatramin'izay ka nahatonga anay ianao hoe diovy Madagasikara ary dia voapirofo mazava izy tamin'ity fa nametraka iahy mikasika ny mety ho tohiny moa ny FLN. ny fisehony raha ny voka-pifidianana hitanay hatramin'izao amin'ny fironana dia hitanay fa tsy anana n'ilay atao hoe stabilité politika mihitsiny ny fitondrana ankehitriny satria tena mifandipatra be amin'ny tokony azahoana zany stabilité politika zany ny voka-pifidianana ankehitriny misy.